Matio toko fahenina ambin'ny folo. Ary ny Fariseo sy ny Sadoseo nankeo aminy dia naka fanahy azy ka nangataka azy haneho famantarana aminy avy any an-danitra. Ary izy namaly ka nanao taminy hoe: Nony hariva dia hoy ianareo, ho tsara ny andro fa mena ny lanitra. Ary noho ny maraina dia hoy ianareo, ho ratsy ny andro fa mena sy manjombona ny lanitra. Fantatrareo ny hamantatra ny tarehin'ny lanitra, fa ny famantarana ny fotoana dia tsy hainareo. Izay taranaka ratsy fanahy sy mijangajanga dia fatra-pitady famantarana, nefa tsy misy famantarana omena azy, afa-tsy ny famantarana ny am-jona ihany. Ary nandao azy Jesosy ka lasa. Ny nananaran'i Jesosy ny mpianany tsy hanaiky ny fampianaran'ny Fariseo sy ny Sadoseo. Ary rehefa tonga teny am-pita ny mpianatra dia nanadino hitondra mofo izy. Ary hoy Jesosy taminy: mihevera ka mitandrema ianareo, fandrao azon'ny masirasiran'ny Fariseo sy ny Sadoseo. Dia niara-nisaina izy ka nanao hoe: tsy nitondra antsika mofo anga zany? Ary Jesosy nahalala izany dia nanao hoe: nahoana ianareo ry kely finoana no miara-misaina satria tsy manana mofo? Tsy mbola mahafantatra va ianareo ary tsy tsaroanareo va ny mofo 5 ho an'ny 5,000 ka firy arona moa no nangoninareo? Na ny mofo 7 ho an'ny 4,000 ka firy sobiky moa no nangoninareo? Ahoana ny tsy hafantaranareo fa tsy ny amin'ny mofo no lazaiko taminareo? Fa tandremo, fandrao azon'ny masirasiran'ny Fariseo sy ny Sadoseo. Dia fantany fa tsy nasaina hitandrina izy, fandrao azon'ny masirasira fanaovana mofo, fa andrao azon'ny fampianaran'ny Fariseo sy ny Sadoseo. Ny nanekeny Peteran'i Jesosy o Kristy zanak'Andriamanitra, ary nilazan'i Jesosy voalohany ny amin'ny hahafatesany sy ny hitsanganany amin'ny maty. Ary rehefa tonga tany amin'ny faritanin'ny Kaisaria Filipo Jesosy dia nanontany ny mpianany izy ka nanao hoe: ataon'ny olona ho iza moa ny zanak'olona? Dia hoy ireo: hoy ny sasany, Jaona mpanao batisa, ary hoy ny sasany, Eli, ary hoy ny sasany, Jeremia, na anankiray amin'ny mpaminany. Ary hoy Jesosy taminy: fa ianareo kosa manao aho iza? Ary namaly Simona Petera ka nanao hoe: ianao ny Kristy, zanak'Andriamanitra velona. Dia namaly Jesosy ka nanao taminy hoe: sambatra ianao ry Simona Barjona, fa tsy nofo aman-drano naneho anao izany, fa ny raiko izay any an-danitra. Ary izaho milaza aminao koa, ianao ny Petera, ary ambonin'ity vatolampy ity no ahoroko ny fiangonako, ary ny vavahadin'ny fiainan-tsita tsy haharesy azy. Nomeko anao ny fanalahidin'ny fanjakan'ny lanitra, ka na inona fehezinao ety ambonin'ny tany dia ho fehezina any an-danitra, ary na inona vahanao ety ambonin'ny tany dia ho vahana any an-danitra. Ary tamin'izany dia nandraran'ny mpianatra izy mba tsy hilaza amin'ny olona akory fa izy ny Kristy. Hatramin'izany vao natoron'i Jesosy ny mpianany fa tsy maintsy hakany Jerosalema izy ka ampijalian'ny loha olona sy ny lohan'ny mpisorona ary ny mpanoran-dalàna, dia ho vonoina ary hatsangana amin'ny andro 7. Ary Petera nanohina azy hitanila kely ka niteny mafy azy hoe: sanatria aminao zany tompoko, tsy ho aminao tokoa izany. Fa izy niodina ka niteny tamin'i Petera hoe: makane sady hivoako ry Satana, fa tafitohinana amiko ianao, satria tsy misaina izay an'Andriamanitra ianao fa izay an'ny olona. Dia hoy Jesosy tamin'ny mpianany: raha misy olona ta hanaraka ahy, oka izy handany tenany sy hitondra ny azo fijaliany ka hanaraka ahy. Fa na iza ny ta hamonjy ny ainy dia havery azy,
ary na iza no averiny ainy noho ny amiko dia ahazo izany. Fa inona moa ny soa azon'ny olona raha mahazao tontolo izao kanefa very ny ainy? Ary inona nomen'ny olona ho takalo ny ainy? Fa ho avy ny zanak'olona amin'ny voninahitry ny rainy mba amin'ny anjeliny dia hamarin'ny olona rehetra araka ny nataony. Lazaiko aminareo marina tokoa, misy ny sasany eto izay tsy mba hanandrana fahafatesana mandra-pahita ny zanak'olona avy amin'ny fanjakany.